Faly mirabana indray tonga eto fotoanany many isanandro sika ary dia mirary ny fitahin'ny Tompo ho amintsika rehetra hatrany. Ny marka 10, ny 440 ka hatramin'ny 250 no anjarantsika anio. Alohan'ny andiniantsika izany dia mbola iara-mivavaka isika angataka ny fitahiany ho amin'ny teniny indray. Rainaizany an-danitro misaotra anao indray izay noho ny fitiavanao. Tsy tapaka ny mamana na isanandro amin'ny teninao ianao. Ary tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy izany. Koa dia isaorina ianao ry Andriamanitra ny famonjenanay eo. Derainay ny anaranao. Ankalazainay ny voninahitrao. Fa na dia mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo aza ianao dia tsy sasatra ianao mampiasa mpanompo samihafa hanambara ny teninao noho ny fitiavanao ny firenenay. Misaotra Andriamanitra rainay eo. Engany izay rehetra miaino zao teninao zao dia tena tsiaro tokoa hisaotra anao fa maro ny maniry andre izay reny fa tsy mandre. Tompo mangataka aminao zahay, tsy andalo foana aminay eny teninao fa hanova ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao mba ho tanteraka eto ny firenenay ny etaetam-bavaka ataonay mandrakariva hoe ho tonga ny eny fanjakanao ary atao ny sitraponao mba ho voninahitrao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Marka 10:4-50 ka hatramin'ny 2:50. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tonga tao Jeriko izy. Ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davido, Mamindra fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina. Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davido, Mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matokia, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony eo no mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Hijery fahamarinana efatra indraisika amin'izany tantara vao nivakitsika teo izany, ary ngamba tsapanareo ry havana fa mazana dia ny fanontaniana fahafito amin'ny fanontaniana amin'ny fandinihana tenin'Andriamanitra araka ny karatry ny mpiara-mamaky ny Baiboly no ataontsika. Inavy ny fahamarinana ambaran'Andriamanitra amiko amin'izay ho nivakiana teo. Fahamarinana mahafaly dia mahafaly anankiray d'izao. Mandre ny antsoantsony mangataka famindrampo aminy Jesosy. Mandre ny antsoantsony izay mangataka famindrampo aminy Jesosy. Marina mandrak'androany velo zany. Hebreo 4:29 dia milaza hoe, Jesosy Kristy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ary noho izany
dia azontsika inoana fa mbola marina mandrakandroany zany mandre ny antsoanton'izay mangataka famindrampo amin'ny Jesosy Tompo. Indro jamba anankiray iala Jeriko Jesosy mpangataka rangaha io, zanaky Timeo Bartimeo jambany no anarany. Reny ny olona, misy olona miao zany, fa izy zany Jesosy no mandalo, efa reny momba an'io Jesosy io, efa reny io, ary mino izy amin'ny zavatra rehetra efa reny momba an'io Jesosy io, de nahatonga azy ho mino, de niantso famindrampo izy. Ahoana ho izy? Ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko. Famindrampo ny nangatahany, tsy zavatra hafa fa famindrampo ary fantany. Ny tao anatiny tao fa izy ve? Mba iza mo izy? Izy ene tsy mba afaka manaraka an Jesosy akory, izy olona jamba mpangataka ny raharaany, tsy mba taky re olona maro be miao manaraka an Jesosy izy. Nefa na izany aza miantso izy. No tenenin'ny olona mafy izy, mangina ianao fa manabataba ny mpampianatra, mangina ianao, mangina. Fa najana le mpampianatra ve no antony nampanginan'ny olona azy, sa fanaovana tsinitsinina lay jamba mpangataka. Nefa arakaraky nampijanonan'ny olona azy, ny finoany zay mepita makany am Jesosy, de vao mainka nahatonga azy ny antsoantso mafy. Ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko. Vokatr' zany, ny janona Jesosy, atsoe ty le jamba ho izy. Hitatsika am'izany ry havana, fa tena mandre ny antsoantsony zay mangataka famindrampo amin' Jesosy. Efa hitatsika raha teo mo zany, efa no amarininy zany tany aloha, jairo ny tarenany tam Jesosy hoe ndao rehefa maty ny zanako hoe le vehivavy marary 12 taona niekoka teo natrehany, le raha matokananita nanana zanaka azony demonia. Ireny rehetrarehetra reny de efa nahitana tokoa fa tena miaino ny fitarainany zay manatona azy Jesosy Tompo, ary mbola marina mandrakandroany zany. Mbola marina mandrakandroany zany. Miaino ny fitarainany zay rehetra mitaraina amin'izy, ary izany ry havana, izany tsy mahakivy etsika, tsy mahakivy etsika rehefa mitaraina am Jesosy Tompo, raha mitaraina famindrampo marina isika, azo antoka fa miaino mihitsy ny Tompo. Marina fa eto zao ny valim-bavaka de teo no eo, fa misy ny valim-bavaka maharitra ela vao tonga, ary ianao angamba tahakahy efa ny vavaka nandritry ny 20 taona, nefa mbola tsy nahazo valim-bavaka ihany. Ny valim-bavaka azonao tsy hoe eny, fa hoe mahareta amin'ny fivavahana, fa satria mbola tsy nolavony Tompo le fangatahana natao, mbola tsy nolavony zany. Ary efa mangataka manako anao ka mivavaka ka misy hoe tsia, hafa zay. Fa raha mbola tsy nomeny ny valim-bavaka eny, nefa tsy mbola nomeny koa ny valim-bavaka tsia, ny dikan'izany mahandrasa, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Zao nefa ny fahamarinana faharoa, ilaina ho mazava ny zavatra angatahina amin'ny Tompo. Ilaina ho mazava ny zavatra amin'ny Tompo. Ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko. Inona moa ny dikan'izay? Raha mamindra fo amiko Jesosy, inona ny tena tiako azo am'izay famindrampo zay, de natsona le jamba. Inona ary ny tianao ataoko aminao e? Inona no sujet de prière précis? Inona no zavatra ivavahanao, angatahanao mazava tsara? Satria ny famindrampo betsaka ny famindrampo azo atao e, ka inona ny tianao angatahana? Inona? Nen'le jamba tena zava tsara ny zavatra ny rinitsy ny angatahany mba hampairatana ny masoko. Famindrampo no angatahako ataonao amiko, dia ny hampairatanao ny masoko Jesosy io.
zay ny tena angatahako. Eo ry havana dia mazava tsara mihitsy raha mangatatsika hoe inona ny zavatra angatahinao, aoka hazava ny zavatra angatahinao, aoka hazava tsara ny zavatra angatahinao, satria ny zavatra angatahinao dia ny tompo no ijery an'izany, omeny anao le izy, hainy atao ny manome zany, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra, fa hainy atao daholo ny zavatra rehetra. Nefa izao ianao no asainy mifidy inona ary ny tena tianao ataoko aminao, inona ny tianao ataoko aminao. Dia mipetraka amintsika ny fanontaniana, raha mangataka ianao hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, dia eritrereto hoe inona io fahotanao io ary inona ho eloka navelanao taman'olona io. Raha tsy zany manko dia ianao angamba mety milaza hoe za tsy nanota fa fomba fivavaka mioka dia taoko. Fa raha milaza nahoana moa any am-piangonana, indrindra amin'ny fiangonana FJKM ohatra, dia zao ny azonao taony mamaky tenin'Andriamanitra izy, ary io tenin'Andriamanitra io dia ahitany hoe tsy tanterako io, dia io ny fonany hoe ty teninao ty, zao ny teninao teo, aza mangalatra, aza manao an'izao, nefa nanao zany ihany aho, ka mifona aminao aho. Zany hoe raha mangataka amin'Andriamanitra isika, mangataka amin'ny Tompo, aoka hazava tsara ny zavatra zay angatahinao. Apetraha koa nefa ny hoe inona ny antony. Mazava moa ry havana fa eto ny an'ilay jamba dia hoe mba hampahiratina ny masoko, ny tiany zany dia mba ho afaka manaraka anao tahaka ny olona rehetra aho mba te hanaraka anao aho fa saingy jamba aho. Eo no mipetraka ny fanontaniana, raha mangataka zavatra amin'ny Tompo ianao, inona no antony ny angatahanao azy? Misy sakan-dalam-bavaka manko, ianareo rehetra zay nanana le boky kely hoe ny vavaka, zay hoe ao Mpiara-mamaky ny Baiboly no ahitana azy, dia mahita fa misy sakan-dalam-bavaka maromaro voalaza ao amin'ilay boky, farafaharatsiny 7 na 8. Mangataka ianao nefa tsy mahazo. Misy sakan-dalam-bavaka maromaro ao, ny anankiray amin'ireny ny sampy ao am-po. Misy zavatra zay tsy akasitrahan'Andriamanitra nefa tehirizina ao am-po ao. Asana fialonana zay, asana fahatezerana, tsy naina mela eloka ny namany zay, asana fomban-drazana akafizina loatra zay nefa toerin'ny tenin'Andriamanitra, asana tsy fantatro na ny seza manjary sampy tazonina ao am-po ao, ka na inona mba hezonako ty sezako ty dia ataoko zany na manohitra tenin'Andriamanitra azy. Ao ny fitiavatena isan-karazany, ao ny ota raha teo. Misy maro ny sakan-dalam-bavaka ambarany soratra masina, santionana ihany zay nambarako taminareo teo. Fa raha mangataka zavatra amin'ny Tompo ianao aoka hazava tsara ny zavatra zay angatahinao. Ho aminao zay mpiaino, zao tenin'Andriamanitra mana isanandro zao, ataovy mazava tsara ny hataka ataonao amin'ny Tompo, ary fantaro hoe inona no antony angatahanao izany. Mba tsy ho fitiavatena, nao fitiavakarena, nao fitiavam-boninahitra, nao fanandratatena raha sendra raha tonga hoe eny ary ny valiny men'ny Tompo anao, fa ataovy hoe mba ho voninahitra sy ny anaranao Jesosy ao. Satria zany ny teninao, na inona ataonareo, ataovy voninahitra Andriamanitra zany rehetra zany. Fahamarina fahatelo, tena zava-dehibe amin'ny Tompo ny finoantsika azy. Tena zava-dehibe amin'ny Tompo ny finoantsika azy. Inona ny tenin'ny Tompo rehefa sitrana le jamba? Ny finoanao na sitrananao, mandehana somatsara. Ny finoanao aniza nefa, ny finoanao ahy, mba ho ampahiratinao ny masoko Jesosy eo. Zany nen'ilay jamba, hainao atao ane zany mampahiratra ny masoko, hainao atao zany, ary zany mahatonga iantsoantso anao. Dia ho Jesosy Tompo hoe ny finoanao
na sitrananao mandehana somatsara. Eto ry havana dia tiako indray ny mamerina kely ny amin'ny hoe asara-bidiny finoantsika an Jesosy Tompo. Tsy hoe mino foana fa mino fotsiny amin'izao fa ho tafavoaka aho, mino fotsiny amin'izao fa anao an'izao sosy zao aho, mino aho fa tahaka an'izao. Inona ny orenany zany finoany zany? Efa naverina teto tamin'ny zanaky Jairo ny hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany, tsy hoe mino fotsiny fa mino ahy izaho ilay fananganana ny maty sy fiainana. Ka ny finoana dia miorina amin'ny Kristy. Ny finoana tsy miorina amin'ny zavatra hafa fa miorina amin'ny Kristy. Ao ny tedikadin'olombelona, manao zay fantatriny tokoa izy. Nefa raha misaraka amiko ianareo Jesosy dia tsy mahay manao na inona be dia be ny tedikady sy tety sy teroa fa raha tsy miaraka amin'ny Jesosy izany hanjavona ihany. Fa ny finoana takina amintsika dia ny finoana ny famindrampon'ny Tompo sy ny herin'i Jesosy hanatanteraka ny teny fikasana zay efa nomeny. Raha nilaza tamin'ny Jairo izy hoe aza matahotra fa mino ahy fotsiny ihany, fa hitsangana ny zanakao, hitsangana ny zanakao, zaho Jesosy Tompo no anangana azy, zaho ny fanangana ny maty sy fiainana. Ry havana, ny finoana ary dia tokony hiorina amin'ny finoana ny Jesosy Tompo la efa nampanantena hanao zavatra eo amin'ny fiainana. Nampanantena Jesosy Tompo. Sika manko zao tsisy mahita ny Jesosy tsony ene ka hoe ndeha anaraka ny Jesosy frizika, ndeha mba anaraka azy. Tsy misy mahita azy tsony sika. Zao kosa nefa satria tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay izy. Ny teniny dia teniny mandraka androany, ary azo iteherany zany, azo itokiny zany, azo azoniny zany. Ary ny finoanao miorina amin'izany teniny Tompo izany dia ahitana zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Mino marimarina fa misy amin'izay rehetra miaino zao tenin'Andriamanitra zao. Nefa nivavaka mba hanasitranan'Andriamanitra ny tantsika nanomboka tamin'ny taona 7,700 mba ho sitranan'Andriamanitra ny tany, miorina amin'ilay teny fikasana raha ny olona zay nantsona amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka. Hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho hanasitrana ny tany amela ny helony. Misy olona efa nandre zany tenin'Andriamanitra zany, ary miorina amin'izany tenin'Andriamanitra zany ny finoany. Inona na inona zavatra mitranga aminy ireny zavatra mitranga ireny dia tsy hafa kory fa zava-misy asehon'Andriamanitra entiny hanatanteraka ny valim-bavaka zay atao amin'ny finoana. Ka tsy olombelona nomena voninahitra amin'izany tsy hoe iranona ny nahavita azy, iranona ny tahaka an'izao. Tsia, ao ambadika misy herin'Andriamanitra miasa. Ilay Andriamanitra nanao hoe hanasitrana ny tany aho. Fomba ahoana? Andriamanitra ny mahalala izany. Iza no ampiasainy? Andriamanitra ny mahalala izany. Fa anjaran'ny masom-panahintsika kosa no mijeriny amin'ny hoe indro ny Tompo efa midina izy. Ary rehefa midina ny Tompo, na inona hevitr'olombelona ny hevitra hisakana ny programan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Fa zava-dehibe amin'ny Tompo ny mahita ny finoantsika azy. Ary noho izany, raha mbola tsy isan'izay mitolona-mbavaka ianao, mba hanasitranana ny tantsika, mba hitanao ny herin'Andriamanitra ampirisihina isika rehetra miaino zao mana isanandro zao, hanimpiorina ny finoantsika amin'io tenin'Andriamanitra io hoe raha ny olona zay nantsona amin'ny anarako no avy aneritena sy hivavaka hanasitrana ny tany aho, aoreno amin'izany ny vavaka zay ataontsika hoe Andriamanitra sitrano ny taninay. Fomba ahoana? Ianao ny mahalala zany, anao ny hery, anao ny fahefana, ianao ny mahalala zay olona ampiasainao anatanteraka izany. Fa ny angatanay aminao, sitrano ny taninay, sitrano amin'ny fahazaran-dratsy, sitrano amin'ny fahantrana, sitrano amin'ny fiodinana aminao, sitrano amin'ny fahadalana tao eto sy aroa, sitrano amin'ny finonom-pona, mba ho tonga olom-boavonjy ny malagasy ary dia hiadana ny taninay ho tany sambatra ny nosinay.
fahamarinana farany nanaraka an' Jesosy ilay jamba sitrana. Nanaraka an' Jesosy ilay jamba sitrana. Marobe ny olona manatona an' Jesosy, voasitrana izy dia ilozan' Jesosy. Dia tsy misy hafa amin'ireny mpangataka eny amin'ny arabe reny, raha mipetraka anaty tômôbilinao mangataka manome azy ariary ianao na roanjato na roapolo. Tsotra tompoko dia lasa izy. Izany nataony maro amin'i Jesosy Tompo. Fa ilay jamba kosa rehefa nahazo fahasoavana avy amin'ny Tompo izy, dia nanaraka an' Jesosy Tompo izy. Hay, nietaetany tao anatiny mba te hanaraka anao Jesosy fa saingy jamba e. Fa raha mahiratra aho dia hanaraka anao. Mazava loatra izany ry havana. Rehefa mahazo valim-bavaka ianao, tandremo so mandao an' Jesosy rehefa avy eo e. So dia apetrany amin'ny toerana tahaka izao ianao, satria ny vavaka mba ho tahaka an'izao. Dia rehefa avy eo dia ilaozanao Jesosy Tompo. Tsarovy ty jamba ity. Zao ny voasoratra hoe rehefa sitrana izy dia nanaraka an' Jesosy Tompo. Enganieny malagasy mahatsiaro ny valim-bavaka avy amin'ny ray. Hanao tahaka n'ity jamba ny Bartimeo jamba ity. Ka raha mahazo valim-bavaka izy dia hanao hoe Jesosy malalo mpamonjy soa. Velon-kanompo aho, velon-kano, vonon-kanao zay sitrakao. Hanaraka anao amin'ny Jesosy Tompo. Hiara-mandeha aminao hatr'izao. Jesosy no riko tokoa. Ho tanteraka n'izany mba ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka sika. Dia sy ny Lazary ny voninahitr'Andriamanitra dia tolotra ianao fa mampianatra anay isanandro ianao e. Ary manana zavatra vaovao ampianarina anay mandrakariva ianao avy amin'ny teninao. Misaotra anao zahay Jesosy Tompo malaio, fa nasehonao taminay androany indray, fa miaino tokoa ny fitarainana izay miantso anao amin'ny fo marina ianao. Mamaly ny fivavahany ianao, mamaly ny fitarainany ianao, manao zava-dehibe eo amin'ny fiainany ianao ka mampahiratra ny masony. Tompo, izay rehetra miantso anao any, indrindra Andriamanitra, izay rehetra dia miantso anao. Sitrano ny taninay fa matoko ny teninao zahay. Raha mikoka aminao zay ka miondrika aminao, hanasitrana ny Madagasikara ianao. Mino zany zahay, na inona mitranga eto amin'izao tontolo izao, ny teninao ny fahamarinana Andriamanitra, aoreno amin'ny teninao ny finoanay. Ary misaotra anao zay fa azona iantoka fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Ka dia misaotra anao zahay, ampianaro zay ay manaradianao rehefa mahazo valim-bavaka, fa tsy ho sanatria raha ampahiratina ny masonay dia hiala aminao zahay. Hanaradianao tahaka ny nataon'ny Bartimeo zahay, noho ny valim-bavaka raisina eo aminao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo, nanaovanay izany vavaka izany.